Ia, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ry havana no hitsoroko fahafolom-belona amintsika tsiraray avy amin'ity anio ity. Ary ny ten'Andriamanitra etiko hanorenana izany fitsorona fahafolom-belona izany dia ilay teny ao amin'ny boky Salama. Salama faha 1:10, andininy faha-efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-enina ambin'ny folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Satria izao no niraiketan'ny fitiavany, dia hamonjy azy aho, hanandratra azy ho amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy. Hamonjy sy hanome voninahitra azy aho, voakisako faela velona izy ary hasehoko azy ny famonjiko. Amen. Ia, betsaka moa ry havana ny tiana hijoroana fahafolom-belona raha ny zavatra nataon'ny Tompo tamin'ny fiainako. Fa ity anankiray ity no ambarako aminareo ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Izaho ry havana tamin'ity taona-ty izany hoe fitianiko ilay izy satria lava raha ho detaheko hatramin'ny atsipiriany, fa somary vity fitianiko noho ny ora voafetra ihany. Tamin'ity taona 2022 ity ry havana dia manambady aho izany, manambady aman-janaka ary mianadahy zanako, mianadahy zanakay. Ary toe-jaza fahatelony aho tamin'ity 2022 ity. Ary rehefa tao anatin'izany ry havana dia sedra olana be izay, sedra olana be ny tokantranoko tao anatin'ity 2022 ity. Satria izaho tsy niasa, nivady kokoa tsy niasa, izany hoe niala tamin'ny asany izaho fa hoe mba hitady asa tsaratsara kokoa. Dia tena tsy nety nahita asa mihitsy anatin'ny volana maromaro mihitsy. Ary tena nandalo fahasahiranana be mihitsy izay. Dia tao anatin'izany ry havana, rehefa tao anatin'izay fitondrako voaka izay dia tena niaina fahasahiranana tanteraka izay satria efa voalatsako teo hoe tsy nisy vola niditra intsony tao amin'ny tokantranonay. Fa izay kely resta teo sisa no namboamboarina ary tafiditra trosana mihitsy moa tamin'izany. Dia rehefa nanomboka teo amin'ny 3 volana, efa-bolana teo ny kiboko dia narary ny aretina tena mpahazo anahy moa matetika dia kohaka. Dia rehefa nikohaka dia nandeha dokotera dia sitrana. Dia nandeha indray ry havana efa tany amin'izy fafito volana amin'izay, fafito volana teo na fahavalo volana, izany hoe 2 volana tsy hiterahako izany no narary indray ny kohaka. Dia kohaka io ry havana tena tsy ohatran'ny mpahazo anahy hatramin'izay fa tena hoe gravy. Tsy hainao hoe corona nefa toa tsy corona satria izaho izany tsy dia tena mahita sinina an'ilay corona hoe mamay ohatr'izany fa koa maina tonga dia kohaka fotsiny dia misy rewaka dia izay foana. Ary rehefa mikohaka dia tena hoe mikohaka mitrositrosina be eo. Dia nandeha dokotera indray ry havana dia tamin'izany moa mandeha dokotera libre satria tsy manana dokotera tamin'ny asa intsony. Dia nandeha dispensaire tamin'izay. Dia dokotera moa izany nazavaina anazy dia nanome fanafody aloha dia nohanina ilay fanafody tsy nijanona herinandro. Dia nandeha indray ny verina tany amin'ny dokotera indray satria tsy sitrana dia nomeny fanafody fandroana indray. Dia tsy afaka ihany ilay izy. Dia izaho moa tsy nanao test fa hoe tsisy vola ihany koa anaovana test dia niaina izay fanafody nomeny dokotera teo. Dia rehefa avy eo ry havana rehefa tsy nety afaka mihitsy ilay kohaka tena mivavaka Jesosy avao amin'ity aretin'ity fa tena mijaly na ilay zaza izany mijaly. Dia fanotelony ry havana hiditra tapa-bolana izany nanana fanafody izay hiditra 3 herinandro niny indray izany verina dokotera indray hoe verena moa izy ilay dokotera izany rehefa tsy mbola sitrana. Dia verina indray ry havana dia ny traitement omeny tamin'ny fanafody faharoa teo izany resaka ohatran'ny traitement ana covid izany ilay izy. Dia ianao moa izany hoe marary izy koa dokotera matoa manome an'iny izany dia hoe mety aminao ilay izy izany dia tsy maintsy nohanina. Nefa tsisy fiovana mihitsy. Fanotelony ry havana verina tany amin'ny dokotera indray dia nazavaina indray dia nomeny fanafody fahatelo indray.
Rehefa tsy afaka amin'ity intsony sasy dia tsy maintsy entina any spesialisty ianao zany teny ilay dokotera. Dia kivy moa zany dia eny ary dia lasa indray. Rehefa avy eo ry havana rehefa tena tsisy fiovanana izy fa raha tena betsaka no hohanina dia tena mivavaka Jesoa ahoana ny ataoko tena reraka tsy vitako intsony. Fa tena sady tsy matory amin'ny alina no tsy ava-miaina mihitsy aho dia mikohaka foana ny atao mandra-parain'ny andro divadiva raina vao mahita torimaso kely dia ohatr'izay foana. Farany ry havana dia ny alina iny amin'izay izy tsy nihetsika izy dia natahotra be izany fa maninona ary izy. Dia nisy fotoana aloha izy niverina nihetsika ihany avy eo fa ny ampitson'iny amin'izay ry havana rehefa nanomboka tamin'ny hariva hisakafo hariva iny izy tsy nihetsika intsony dia natahotra be dia sakafo nefa tsy mihetsika mihitsy izy. Dia natory amin'izay ry havana dia zavatra nahagaga anahy rehefa natory iny dia tena natory tsy ohatran'ny isan'andro hoe nikohakohaka be tena ohatran'ny nampatoriany kely mihitsy izany tamin'iny fotoana iny izany ry havana. Nampatoriany mihitsy ary izaho raha gaga ohatra mba natory dia rehefa natory dia mba tafafo maraina izany dia aleo aloha ny andeha voaboaka kely aka-rivotra fa sao dia izay koa mba ilaina satria izaho tsy nivoaka maraina mihitsy amin'ilay tsy mahita tory dia tsy maintsy matory amin'ny maraina iny rehefa ilay amin'iny vao tonga ny torimaso. Dia rehefa natory kely ny alina vao nandeha nivoaka aka-rivotra kely izay sy ilay zanako vavy dia verina avy any izay ry havana dia tena ilay rafozako hoe izaho andeha ho any amin'ny rasazy aloha fa ohatran'ny tsy nihetsiketsika mihitsy izy tamin'ny alina. Dia endahina arô izy dia lasa miverina nakany amin'ny rasazy dia niteny hoe rasazy ity zanako ity tsy nihetsika mihitsy tamin'ny alina fa mba jerena kely aloha fa izaho marary dia ohatr'izao nazavaiko anazy izany. Dia nienoenony teo moa dia izaho tsy mi-assuré an'ilay izy ilay rasazy satria ilay zavatra ity tsy dia tena assuré fa endahina mankany amin'ny hopitaly any Beveladamba dia manao écho izy fa izay ihany no tena assuré. Dia sady raha sanatria izy ka misy problème mba tonga dia mba tazominy zareo eny. Dia eny izao dia izao izy fa aza mangatakanto dia andeha hody kely aloha izany ho teneniny any an-trano mantsy anahy satria vola 2 arivo dia 2 arivo sisa ny vola tao an-tranonay hoe andeha hitsenana hividanana laoka. Dia andeha hoaiza amin'ity vola 2 arivo dia andao lasa aloha ny hody dia nampahafantarina ny tany an-trano dia andao aro any amin'ny hopitaly. Dia nisy vola moa tao amin'ny fianakaviana aloha nindraminy ety ary dia nentina ilay vola dia lasa mizenaka any amin'ny hopitaly. Nandohalika ny vavaka aloha alohan'ny handeha hoe Jesoa aoka sitraponao ny atao izay rehetra miseho androany Jesoa dia ianao napetraka no anakinako an'izany. Dia lasa tena andramaso ny vavahako tamin'ny tompo ry havana dia lasa izay. Dia any anaty bus moa izany ohatra hoe misy fanantenana izany ohatra hoe maheno anazy miorina ohatra hoe mihetsika miorina tsy haiko izany ao anatin'ilay izy zavatra tsy mbola niainako hatramin'izay izany ohatra hoe zavatra mahagaga anahy fotsiny hoe mihetsika ary ve izy izany sa ahoana fa ohatra hoe mihetsika milamina fotsiny. Dia rehefa tonga tany amin'ny hopitaly ry havana dia nanao écho amin'izay. Dia rehefa izaho moa tsy nitantara an'ilay dokotera fa dia nasaiko nijery fotsiny izy dia jereny daholo izany ny party an'ilay zaza dia tonoiny eo dia misy ramatoa iray mandray an'ilay izy izao dia izao. Fa rehefa nijery teo amin'ilay fony izy angamba ry havana dia taitra be sady hoe fa ahoana ity. Dia nanontaniana izany ilay madama hoe fa inona ny soratra amin'ilay carnet dia hoe suivi de grossesse ny soratra ato. Dia teo ary havana vao nanazava ilay dokotera izaho dokotera marary dia ohatr'izao dia nazavaiko hoe misy fanafodiny traitement nohaniko efa ho tapa-bolana mahery dia vita moa iny izany dia meny anahy ilay résultat ilay izy dia tsy niteneny zareo hoe inona na inona ilay izy fa hoe ndana ho eto any amin'ny rasazy. Dia angamba tsy afaka vakiana eto dia azo izy ndana eto any amin'ny rasazy. Dia izay moa izany gaga fotsiny hoe inona izany tsy namakiana ilay izy moa izany satria raha ny tena izy izany tokony urgent tao amin'ilay hopitaly izany tokony tonga dia niraisiny tao. Fa naveriny indray dia lasa izay nakany amin'ilay rasazy dia rasazy indray ny gaga hoe fa na inona arô tsy nitazominy Jesoa fa teo amin'izay vao nivakiana ary zavatra tena nanaovan'ny tompo anahy ry havana tsy nasainy hita masoko mihitsy ilay résultat tery ambany ka hoe efa nosoratany ihany ilay izy fa izaho tsy nahita fa nafohaizany dia ilay fanafohaizana anazy no tsy haiko fa efa nalavainy ery ambany ery fa tena tsy hita masoko mandra-pahatonga tany amin'ilay rasazy tsy hita masoko ilay izy fa tena ohatran'ny hoe nataon'ny tompony jambena izany mba tsy hahitan'io aloha satria izany mety ho fantany zavatra azo any anaty bus ny rehetrarehetra any sanatria ka mahafantatra an'ilay izy. Fa rehefa hitany hoe tony tany amin'ilay rasazy izany vao nazavainy ilay izy hoe any mba hoe raha sanatria misy
problema zany dia mba fa hoe efa an-tanàna fa tsy any anaty bus no tratran'ny izay fihetsika tsy voafetra dia avy eo ry havana rehefa nambarany rasazy hoe maty izy dia tena nalahelo ary nitomany moa zany ary tena fa hoe izay zany dia somary afezo kely moa ilay izy dia rehefa avy eo nasainy izay nakany amin'ny hôpitaly tany Ambohidrano ry havana fa tsy nasaina miverina tany amin'ilay hôpitaly intsony satria sorena ilay rasazy tamin'ny zareo dia izaho moa efa nanana rasazy saika apiteraka anahy dia tonga dia iny no nikontaktena dia lasa nody alohana ny sakafo ary angamba 2 sotro ry havana sa 3 sotro teo no vohiditra tao am-bava nefa maraina tsisy sakafo maraina nohanina dia tsisy ninina nohanina fa tsy izay nefa mbola hiatrika ady goavana indray tonga eny amin'ny hôpitaly tena tsy nahinana fa Jesoa omeo hery tena omeo hery fa tena mafy amiko izao dia lasa nakany amin'ny hôpitaly dia fianakaviana moa somary niteny hoe fa naninona anao ty nandefa tsy any amin'ny hôpitaly ohatr'izany dia iny moa efa vita fa mipetraka amin'Andriamanitra entina mbavaka sorana an'Andriamanitra ry havana tena tsy lasa ny andehibe ary tena hoe tsy nikohaka be sy hoe tena nikohaka be intsony tao anatin'ny periodin'ilay zaho mety jaja sy teraka fa tena hoe nilamina tsara nilamina naintaina sy marary ohatrany rehetrarehetra tamin'ny mety jaja fa tsy dia tena hoe tsy nikohaka mihitsiny tena tsy nikohaka mihitsiny tena isaorako amin'ny tompo ary ny tena isaorako amin'ny tompo koa tena nahatsara anay tsy nitazoma amin'ny hôpitaly lehibe anay satria ny ao zany ianao raha misy cas ohatr'izany tonga dia any amin'ny boloky ianao didina kanefa izaho raha any amin'ny boloky ho didina tsy mety aminahy satria izaho mikohaka amin'ny fomba ahoana ny andidinana anay fa izaho mikohaka dia hitritratritra eo foana ny zaitra dia ahita loza amin'ilay izy avy eo fa saotra ny tompo en plus koa izay tsy nanam-bola hididiana izany fa ohatrinona ny vola didina fa tena vita andrasary soamantsara ohatra miteraka normal ry havana tany amin'ny hôpitaly dia tena isaorako an'Andriamanitra fa tena sady tsy lasa ny andehibe na dia mafy ary ny hatrehana ilay izy tena hita hoe niazona ny tanan'ny tompo niazona ny tanan'ny tompo tsy namelana irery izy izany no tena zava-dehibe isaorako anazy ary mbola isaorako anazy hatrany satria tena mafy ny ady natrehana tamin'izany kanefa tena tsy manome zavatra tsy zakantsika tokoa izy araka izay tenin'Andriamanitra tsy manome zavatra mihoatra izay tsy ho zakantsika izy fa tena mafy ry havana tena mafy zavatra nahazo tamin'izany satria namoy zanaka ary amin'io izany zany raha fandraisako anazy efa iny tamin'ny alina iny izy angamba zany nefa maty ny natoriany ary dia tena nampatoriany fa nanofy ratsy be amin'ny maraina divarainana iny hoe afa-jaza hony dia nitomany be hoy izaho dia avy eo taitra tamin'iny avy eo dia nivavaka hoe Jesoa mba ho nofy ratsy ihany anie izany rehefa izay moa izany tandindon'ilay zavatra ho avy isaorana anazy ny zavatra rehetra satria izy ny manome dia izy koa ny maka izany no tena ifikirantsika amin'Andriamanitra ry havana fa hafa ihany no manompo azy hafa ihany fa misy ara miteraka zaza velona normal ry havana fa mbola betsaka ny raha mahitsika betsaka ny maty eo am-piterahana fa ny anahy fa sady efa nentiko nandritry ny alina tontolo iny ray andro tontolo nivezivezy anaty bus ny taxi moa tsisy vola dia tsy maintsy niafy tamin'ny bus nefa ny embouteillage anaty bus efa ho ato mifiry na niverina na nandeha dia nandeha bus dia eritrereto hoe mitondra zaza efa maty ny kiboko iny eny am-pandehanana rehetra eny fa isaorana ny tompo ry havana fa tena niazony izy ary tena hoe salama tsara tsy naninona dia rehefa vita izay dia rehefa nody moa izay dia izay vao nanomboka nanao test tsy covid fa nanao test ohatran'ny hoe tuberculose ohatr'izany fa tsisy ninona natao tarafina ny tratra tsisy ninona fa dia nahakaka hoe inona ary izany ilay kohaka fa dia najanoko ry havana ny fanafody rehetrarehetra tena saika izaho tsy hinana fanafody intsony vitamine sy ilay manome hery anahy ilay avy teraka no nohaniko fa raha ankoatr'izay najanoko to dia najanoko fa torohevitra nisy niteny fotsiny hoe ravina voatabia azo izy mahafaka kohaka izay no nalaiko ry havana dia izay no nataoko rano fisotro nijanona ny traitement nijanona ny kohaka tsy narary intsony mandraky 10 andro hoany tsy nikohaka intsony voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena hoe tsy nikohaka intsony fa dia izany ry havana miorena tsara aza miova
ary apetra ao amin'ny tompo ny adinao sy izay mety mampanahirana anao fa ao aminy ihany ny vahaolana. Mijoroa any, ninona mety zavatra lalovanao dia minoa matokio fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Raha mbola sitrapony ny hamahan'ny olanao tsy maintsy tanterahana izany. Fa zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra izy ny tenin'Andriamanitra. Dia izany ry havana no ijoroako vavolombelona ka dia miorena ny tompo. Aiza mitady vahaolana etsy sy eroa fa ao amin'Andriamanitra ihany ny vahaolana. Jesosy Kristy irery ihany ny vahaolana. Anazy nge ny fahefana rehetra na nandandrana ety an-tany manam-pahefana aminao izy. Ka apetra ho aminy ny adinao rehetra, apetra ho aminy ny olanao rehetra fa hainy mamano izany. Ary raha mbola tsy ao aminy ianao dia miverena, mibebà ny fahotanao dia miverena aminy. Omeo azy ny fiainanao anjakany. Dia izany ry havana no fijoroana vavolombelona dia ho an'i Jesosy irery ihany ny voninahitra. Amen. Ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry any misaotra, mihaja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Amen. Zanak'Israely marobe ka netin'Andriamanitra namakivaky rano masimbe tsy teno afabaraka ny zanany fa tiany asehony voninahiny porofony fa izy no tompo teny farany natsipianaky lafo mirehitra vofitoe Sim mesar Abednego tnavelani wijer Tini wafa baraka ni zanani Fatini aseuni vuninayini Urufun faiz Lutupun teni farani Fani zanani Snyasani tanani Te haukadidiku Wizi Zafianjanana Hidra tulu chai wanao Izo fideranizo Ufanu mezambuni na isana Fumina isane wanao Siwani laiza la kutina jemanicha Tedi marube nyara miubiwe e masina ya nauria de malisa Jesus Nata minhazo fizalin Nefani sanganis Cabelo natelo anjo tati auri Tini wafa baraka ni zanani Fatina seu nivo ni naini Puro fun faiz No topo teni farani Fani zanani Snyasani tanani Tulu chai wanao Izo fideranizo Ufanu mezambuni na isha ana Fumina isane wanao Siwani la izana kuzina
fide